Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Baolay, Soka Vitre. GSI Université privée, Mandulchanao, ni VAOVAO. Tsy mbola misy teti-bola mazava ho an'ny fanatotosana ny fividianana amin'ity taona ity ankoatran'ny kominaly. Raha nampanantena ny Prime Ministre tao anatin'ny fandaharanasany fa tanteraka amin'ity taona ity avokoa ny fividianana rehetra. Ho an'ny solombavambahoaka ahina hiteraka olana eo amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy izany. Tsy voatrandraka zato isanjato ny azo eto Madagasikara, very avokoa ny 7 isanjato izany raha ny 10 isanjato ihany no ampiasain'ny malagasy. Atahorana ny haringana ny ala tanteraka noho ny fampiasana eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny azo eo amin'ny 7 isanjato ny angovo. Tsaraka ny nampanantenan'ny Flora Jonarmampianina ny fandraisana ny mpiasa-panjakana raha tokony iray alina izany fa 7 arivo ihany no raisina amin'ity taona ity araka ny voarakitra ao anatin'ny fandaharanasan'ny Prime Ministre Ravelonarivo. Ranjatoarivelo Fanily Tsihoarana sy Rasolonjatovo Onjaniana Nadia no nandresy tao anatin'ny lalao Valitsina izay nentin'ny Kolo TV atsika ho fanamarinana ny fetin'ny mpifankatia. Maro ireo loka azon'izy ireo nandritra ny lanonana io arivo io. Ny mozika no nampitony Antarika Orchestre Oriental nandritra ny fifandonana Tsakiato teo amin'ny Israel sy Palestine. Nitondra ny talentany sy ny fanirian'ny filaminana an-tsehatra nandritra ny fifananana Arabs Got Talent izy ireo ka nabampitateraka ny mpitsara. Ny andindiny avy hatrany. Inona zao ny eritreretin'ilay atao cadeau anà amin'ity Saint-Valentin ity? Inona ty ndre? Izay omena tiako daholo. Ary ny cadeauko mba inona ky? Chut, surprise. Joyeux Saint-Valentin J. Ary aiza ny anà? Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Baolay, mirary fety sambatra ho an'ny mpifankatia rehetra. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarine 034 60 543 90. GSI Analakane 033 12 606 92. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe. Bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille.
Même les enfants rêvent d'être grands. Lefmet, Anoussa. Ny azo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrosaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Tsy miavaka ho an'olon-droa raha vidy pixido anankiroa dia hoazinao amin'ny atsasapidy ny faharoa. Fanazavana fanampiny manatona toeram-pivarotana orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. Fety be any Aoswa. Fety be any Aoswa. Yaoswa. 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 Les nampianarin'ny épiscopo Samuelson Edouard. Yaoswa. 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 Andriamanitry Abraham, Isaac, Jacob, ary Andriamanitry Samuelson Edouard. Ny talata fahatelon'ny volana mars, larobia fahefatry ny volana mars, sabotsy fahafitony volana mars, ary ny alahady fahavalon'ny volana mars ho avy sao. Toerana fiangonana IEV Ambodrabeto Itosy. Fety be any Aoswa. Fety be any Aoswa. Andro iray toazato, fitiavana mafiorina, hafaliana tsy ompitratra, fety sy manam-paharoa haingondra surprise maro isan-karazany. Ireo rehetra ireo no mandravaka ny fanambadian'ireo mpivady tokana voasarika ato anatin'ny fandarana valitiny. Arahinao eto amin'ny Kolo TV ny alahady 5 volana febroary amin'ny 7 rano. Valitiny, Saint-Valentin miavaka miaraka amin'ny Kolo TV FM. Partenaire officiel, Palm Beach Resort and Spa, Air Madagascar, Royal Limousine Service, partenaire, Magasin Luxor, Baolay. Cool Musique. La toute première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Disponible en streaming sur musica.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. dia
dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tomboky lasy tomboka avy amin'izao asabotsy arivo izao miarabanao ary manasanao indray anaraka ny fampalambo-vao eto amin'ny fahitalavitry ny Kolo TV hatramin'ny farany. Tsy mbola misy ny hoentimana ny tanterahana ireo fifidianana hafa ankoatry ny kominaly amin'ity taona 2024 ity teraka olana eo amin'ny fametrana ny fitsinjaram-pahefana tena izy anefa izany tsy fisiany teti-bola manokan'izay ho ny solombavam-bahoaka Ambovombeo fampanantenana toy izay rehetra efa nisy hatramin'ny 2024 ny volana janoary 2024 indray ireo raha tsy misy ny fandraisana andraikitra arao ny fanadihadiana. Raha tsy miova izay voasoratra ao amin'ny lalàna amin'ny feny teti-bola-panjakana farany teo amin'ny volana May mikasika ny teti-bola ho amin'ny fitsinjaram-pahefana mbola hijanona ho 200 ihany izany. Voaresaka hatrany anefa ny hoe ametraka fitsinjaram-pahefana tena izy. Na ny filoham-pirenena aza tsy mbola resy lahatra ny amin'ny ametrahana izany. Tsy ho vita vetivety ny fanomezan-danja ny eny fotony ho hatrany izy tamin'ny kabary nataony teny avolota amin'ny lanonana fampiarabanana tratrany taona 2022. Izao ihany koa anefa dia mbola nilaza indray ny Praiministra fa atao amin'ity taona ity avokoa ireo fifidianana rehetra sy ny fananganana ny andrim-panjakana Repoblika faefatra. Voaresaka ao anatin'izany ny fananganana ny Cour de Justice sy ny filan-kevitra ambony mampanaja ny demokrasia sy ny tany tandalana. Notsindrin'ny solombavam-bahoaka Ambovombé ny tokony anamboarana ny teti-bola ametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy io. Eo amin'ny fitsinjaram-pahefana dia tokony atao mazava ny vola omenan'ny komina sy ny distrika ary ny faritra. Izany hoe mba tokony hisy fotoana ara-dalàna ny fanomezana an'ireny subvention ireny fa tsy izay tia ny fanjakana andefasana azy no andefasana azy dia miteraka fahalemena na hampandrosana any amin'ny kominy sy any amin'ny faritra. Ka raha mieritreritra fampandrosoana isika dia tokony hojerena voalohany ny faritra sy ny kominy mba hisiany fampandrosoana mirindra sy mitovy eto amin'ity firenentsika ity. Mbola fanontaniana mipetraka hatramin'izao ny amin'ny hoe aiza ny vola hanaovana ireo fifidianana hafa ireo. Ny an'ny kominaly aza mbola tsy ampy raha ny tatitra navoakan'ny senita farany teo. Mbola misy regionaly, mbola misy ny senatorialy ary ny provinsialy. Io ihany koa ny hoe iza no ikarakara izany raha atao hoe ny senita no anao ny kominaly roviana no ananganana ny rafitra vaovao isolo azy. Sa mbola isy dekret vaovao indray hanendry ny senita ikarakara izany. Mikasika ny raharara valomanana kosa indray tsy mbola eo ampelantanan'ny fitondram-panjakana malagasy hatreto ireo antoan-taratasy natatitra mirakitra ny fanadihadiana mikasika ny fialàndra valomanana marika antsokosoko tany Afrika Atsimo sy ny idirany teto Madagasikara mbola mandalo eny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny izany izay vao tonga ny anivon'ny ministeran'ny fitsarana efa tonga niresaka tamin'ny filoha teo aloha marika valomanana kosa ireo iraka avy any Afrika Atsimo tsy nisy nipika niresaka saingy azo antoka fa nisy ny fanaovana tatitra izay raharaham-pitsarana izay fanadihadiana izy iraka manokana nalefan'ny filoha Jacob Zuma niaraka tamin'ny Masovo avy aty Afrika Atsimo no tonga teny amin'ny trano fonenan'ny filoha teo aloha marika valomanana. Nanatrika izany fioran'izany ihany koa lohandohan'ny mpisorona vitsivitsy avy amin'ny ity ankolafy ity. Nitondra hafatra ho an'ny filoha teo aloha ireo delegasiona ireto raha ny loharam-baovao iray akaiky ity filoha teo aloha ity. Tsy nisy nipika kosa ny dinika nanao tatitra mikasika ny fanadihadiana nataon'ny fanjakana afrikanina tatsimo mikasika ny fialàndra valomanana tany amin'ity firenena ity hoe ireto iraka manokana ireto. Raha tsy ahivana efa nanao fanambarana ny Masovony Afrika Atsimo tamin'ny fiandohan'ny herinandro fa efa nahavitan'ny fanadihadiana ry zareo Afrika Atsimo ary nanameloka ny fialàndra valomanana antsokosoko tany an-toerana sy ny fidirana antsokosoko teto Madagasikara. Tsy mbola nahavoaraina inona mikasika izay kosa ny fitsarana malagasy raha nambara ny ministry ny fitsarana tamin'ity faran'ny herinandro ity. Dia miandry zany tsika fa reny nge raha diplomatika dia tsy maintsy mandalo any amin'ny affaires étrangères aloha ny zavatra zay vao mankaty aminay fa miandry zany hoe inona ny votoatin'izay zavatra izay. Andrasana araka izany ny fahatongavan'izay tatitra izay eny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny mbola mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe hijery fotsiny izay raharaham-pitsarana izay ve ny fanjakana malagasy ka melandra valomanana ho afaka amin'izao. Fantatra kosa fa tsy mbola misy tokotany hatreto ny mikasika ny fiara tsy mataho-dalana ho an'ireo solombavam-bahoaka ady hevitra izay efa tsy nampifandray ny tady dokanga teo amin'izy ireo sy ny avy eo anivon'ny governemanta tsy mbola milamina ny momba izany hoy ny praiminisitra Jean Ravelnarivo tsy mbola misy teti-bola kosa natokana ho amin'izany hoy ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola etsy ankilany nefa ny ankamaroan'ireo solombavam-bahoaka mbola miantso fa ilan'izy ireo tokoa ny 4-4 ary ny andindiny mikasika izay. Voafitaka ny mpitondra fanjakana ankehitriny ireo solombavam-bahoaka raha ny zava-misy azo ny mpitondra izay nilainy lany avokoa ireo lalàna natolotrony governemanta izay nanambarana fiara 4-4 ireo solombavam-bahoaka
tsy mpankambavafo ny valin'izany raha ny nambarany solombavam-bahoaka raha sy manana Paul Bert omaly. Raha saivina ity resaka 4-4 raha ity no isan'ny tsy natafiditra amin'ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean teny amin'ny antenimieram-pirenena ny alarobia lasa teo. Mbola tsy milamina ny mikasika izany ho iatrany ny Prime Ministre raha nantaniana momba ity resaka ity. Na dia efa nisy aza ny fanarahana amin'ireo mpamongady fiara eto amintsika momba ny fomba nanomezana ny fiaran'ny solombavam-bahoaka, tsy mbola manana teti-bola amin'izany ny fitondram-panjakana hoy ny Ministra Omaly. Tsy afaka miteny aminareo na miva na tsy miva ny olana. Zay angamba dia mazava fa miroso ny firenena amin'ny fampandrosoana izay tokony ho atao eto Madagasikara. Mbola tsy niresaka ny amin'ny hoe homenana tsy fa mbola ao anatin'ny adihevitra tanteraka izahay ankehitriny. Mbola ilaina ihany koa ny fihevitr'ireo mpamatsy vola. Araka ny voalazan'ny Masivo teo, ny laharam-pahamehana izao dia ny analana ny firenena ao anatin'ny fahantrana. Important maintenant, c'est de satisfaire les priorités. Les priorités, c'est quoi? C'est essayer de sortir ce pays de la pauvreté. Itsakilana anefa ireo solombavam-bahoaka mbola namerina ny amin'ny tokony hanomezana ireo fiara ireo ary mampitandrina ny governemanta ny amin'ny tokony hitazomany ny teniny. Ataovy mazava ny resaka mikasika ny katikatinay ho azo ve aoviana ino procédure tokony mahalava azy afaka herinandro afaka ray volana sa loi de finance koa magnaraka any asa miangavanao président satria raha mino fa hainao van'izay. Mbola mitoy hatrany ny vitapitaky ny fitondram-panjakana. Efa hatrany amin'ny governemanta Kolo ny resahana ity resaka 4-4 raha ity saingy mbola tsy mivahatra eto. Itsakilany ihany koa ireo solombavam-bahoaka mbola azon'ny governemanta atao takalinaina mandra-pahalaniny ireo tolo-dalàna rehetra mahamary toerana ny fitondrana rajonaromampianina. Lafomba vaofa kosa indray nantanteraka fitsidiana sy fanaovam-beloma teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny omaly ny nonce apostolika ny asa nandritra ny 5 taona teto Madagasikara, Eugène Martin Jean ny tontolo ny fampianarana ny fahasalamana sy ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny no tena niopana ny asa teto amintsika. Manantena kosa ity farany fahomby ny fampihavanam-pirenena itsakilany raha toa ka enitaona izay no tsy nanana kardinaly Madagasikara, manambara kosa izy fa manantena ny fanendren'izany tsy ho ela. Arao ny fanampanazavany. Nomination des cardinaux, ça revient à une décision du Saint-Père. Fanendrenan'ny kardinaly dia tsy miankina amiko fa miankina amin'ny paparay masina. Fanapa-kevitra sarotra izy io. Ny tiako lazaina aminareo dia ny hoe ny fanendrena ireny kardinaly ireny dia tsy mandeha ho azy. Fa na izany aza manantena isika fa tsy ho ela intsony any Madagasikara. Un cardinal Maurice. Tontolo iainana ny folo isan-jaton'ny azo trandrahina enatra eto no mbola ampiasain'ny malagasy amin'ny ankapobeny raha nambaran'ireo mpikaroka avy anivon'ny sampadraran'ny rano sy ny ala. Verina simba ny 7 isan-jato 6 etsakilan'izay avy amin'ny azo avokoa ny 7 amin'ny 7 isan-jaton'ny angovo ampiasaina any amin'ny tontolo ambanivohitra iny araka izany aringana ny ala atoato raha ny fanadidina izay notanteran'izy ireo hatrany. Arao ny andindiny mikasika izay. 903 hektara isan-taona ny ala simba eto Madagasikara raha ny tatitra avy amin'ny ofisy nasionaly momba ny tontolo iainana ny ONE tamin'ny faran'ny taona 2024 teo. Raha ity tatitra ity hatrany efa mahatratra ny amin'ny 570 isan-jaton'ny ala eto Madagasikara no misy fahasimbany noho ny fitrandrahana ny ala. Ampiasaina amin'ny fandrafetana sy ny fandrahoan-tsakafo avokoa ny ankabeazan'izy ireo. Raha ho an'ny tontolo ambanivohitra manokana, ny 7 amin'ny 7 isan-jaton'ny angovo ampiasaina dia avy amin'ny hazo avokoa raha ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny angovo. Raha ny consommation antsika dia tena ho sima tanteraka ny ala atsoantsy raha vao tsisy fepetra atao amin'ny fiarovana ny ala sy jerena hoe inona ny énergie alternative tokony ampiasaina zany amin'ny fandrahoana sy amin'ny ankapobeny. Amin'ireo azy trandrahana isan-taona verivery simba fotsiny 7 isan-jaton'ireo azy ampiasain'ny malagasy na amin'ny fandrafetan'izany na amin'ny fanaovana kitay saribao. Mba ho fiarovana ny tontolo iainana sy hiarovan'ireo azo, ankoatry ny famboleka-hazo azo atao tsara ny maneno io fahaverezana io raha nambara ny mpikaroka iray momba ny rano sy ny ala amin'ny sekoly ambony momba ny siansa sy ny fambolena. Tsy possible raha amin'izao fotoana ny tena hoe tsy afaka ampiasa azy tsontsontsony satria ny hazo dia miasa mafy eto Madagasikara na any ambanivohitra na eto an-drenivohitra. Farany hevitra dia eo amin'ny misy ny politika aloha eo amin'ny fambolena etsetsetsetra zany hatsaraina ny fanamboarana hazo, ny fampiasana ny hazo, ampiasaina ny hazo tokony ampiasaina amin'ny zavatra ampiasaina zany. Isan'ireo firenena tropikaly manimba ala sy hazo be indrindra maneran-tany Madagasikara raha ireo tatitra maro samihafa avy amin'ny firenena mikambana.
tsy mbola ao tanatin'ny 20 taona manaraka nefa ny malagasy fa ho afaka amin'ny fampiasana hazo. Manampitroatrak'izay ny fanondranana antsokosoko ireo azo sarobidy. Vaovao ny fampianarana kosa indray ny ena 2 arivo ireo mpampianatra ho raisina amin'ity taona 2024 arivo ity. Raha Tomas Karayala nambaran'ny filo Erazonary Mampianina, 4 arivo kosa nambaran'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo tao anatin'ny fanoloran'ny fandaranasa ny diso fanantenana nefa ireo mpampianatra firama manoloan'izany tsy saingy tsy hantanteraka fihetsiketsehana rao ny fanadihadiana. Mifanipaka ny hevitry ny filoham-pirenena Erazonary Mampianina sy ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo mikasika ny andraisana ireo mpampianatra navita fianarana sy ny mpampianatra firama manerana ny nosy. 10,000 postes budgétaires io no voambolana nampiasain'ny filoham-pirenena, izany hoe andray mpampianatra iray alina andiny faharoa ho mpiasa-panjakana amin'ity volana ity ny fanjakana. Tsy mifanaraka amin'izany kosa ny voalazan'ny Prime Ministre nandritry ny fanehoany ny fandaharanasa na ny PGE teny amin'ny anteny miram-pirenena ny herinandro lasa teo. Mampianatra miisa 4 arivo no raisina. Ary famiatrana miantarana ny fampianarana maimaimpona any amin'ny fanabeazana fototra dia isy mpampianatra tsy miankina miisa 2,3 sy 9 omena fanampiana. 5,7 alina nefa ireo mpampianatra firama andrasana ho tafiditra mpiasa-panjakana manerana ny nosy raha tambatra. Ho lavitra ny ezaka hatrarina izany raha izao dia efa miena ny isana mpanantenan'ny fanjakana araka ny fanazavany filoha-lefitry ny fikambanan'ny mpampianatra firama. Misafidy ny ifampirara amin'ny fanjakana izy ireo hatreto. Recrutement tamin'ny poste budgétaire tamin'ny taona lasa 2014 dia loi de finance rectificative no nampidirana an'iny 10,000 postes iny ka heverinay fa azo atao tsara ny mbola mampiditra poste budgétaire mety 10,000 na mety ho latsak'izay fa atsika manenjika lisa amina loi de finance rectificative. Zavatra angatahana dia mba hirekritena ny mpampianatra firama zay 75,000 ireo ho tafiditra mpiasa-panjakana daholo. Nisy ny fampanantenana ny taona fitonam-panjakana ny amin'ny hoe mandritra ity fitonam-panjakana ity dia ho rekritena daholo ny mpampianatra firama rehetra manerana Madagasikara, zany hoe ao anatin'ny 5 taona zany. Ny 24 febroary ho avy izao araka ny nambaran'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena no ivoahan'ny lisitra ireo andininy faharoa ho raisina ho mpiasa-panjakana. Mikasika ny subvention kosa efa voarain'ny mpampianatra firama izany izay saika ho takiny ny herinandro lasa teo. Mbola miandry ny taratasy fifanarana sy ny fanendrena azy ireo kosa ny mpampianatra firama manerana ny nosy raha efa saika nahazo izany ireo teto Antananarivo sy ny manodidina. 14 febroary fetin'ny mpifankatia efa tafiditra ao anatin'ny kolotsain'ny malagasy ny fankalazana ny fetin'ny mpifankatia na ny Saint-Valentin ny fanadihadiana anatin'ny tanterahiny Michel Narjon androany. Samy nanana nentina ankalazana izany ireo mpifankatia saingy amin'ny ankapobeny ny fanolorana fanomezana ny tenany bana ny tombo 5,900 ny tsenan'ireo mpivarotra fanomezana anantaniny raha tamin'ny taondasa rao ny fanadihadiana mikasika izay. Araky ny tantara ny taona 490 sy 700 no fantatra fa nankalazana voalohany ny Saint-Valentin raha toka ireo olona tsy manana olontiana no nankalazana tamin'ny fiandohany. Ny taona 12 sy 500 no nivadika ho andro fankalazana ny fety mpifankatia izany. Tsy voafaritra kosa ny hoe tamin'ny fotoana inona no nanomboka nankalaza izany ny teto Madagasikara. Nitsikatra tamin'ity taona ity naoraka ny fankalazana, manamafy izany ity mpivarotra fanomezana iray ity. Ny esprit na Saint-Valentin moa zany atao Antananarivo dia hita mihitsy hoe fankatia zany le tanora malagasy satria zany izy tanora daholo mihitsy mandalo tena hoe à partir de 13 ans jusqu'à 25 ans tena entany mandalo tato matetika zay atao anatin'ny nanomboka le 10 izy ny tena nanomboka dia na ny ouverture ny magasin lasa mivalo fa tsy mivalo sasantsony ny olona lasa milahatra. Par rapport à tamin'ny heritaona aloha tamin'ity izy ohatran'ny nandehandeha kokoa satria tamin'ny heritaona zay nisokatra tamin'ny heure normale ihany fa tamin'ity zay lasa tena 8 heures pile mihitsy dia efa misokatra dia nikamikato zay à 6h30 fa tamin'ny heritaona zay 8h30 à 6h fotsiny fa tamin'ity zany izy tena nandeha be dia hita mihitsy ny tombo le mpifankatia. Naoraka ny fankalazana ny fetin'ny mpifankatia teto Antananarivo indrindra fa teo amin'ireo tanora. Ireo tanora 13 hatramin'ny 15 taona amin'ny ankapobeny no tena mankalaza izany. Zary lasa fetin'ny varotra nefa izany manerana an'izao tontolo izao. Raha ny eto Antananarivo manokana, samy manana ny nankalazana izany ireo mpifankatia. Fankalazana anazy moa ohatrany hoe samy manana ny fankalazana anazy fa le izy zany hoe juste hoe andron'ny mpifankatia
dia arakaraka le couple io manao an'izay mahafinaritra anazy a, samy manana an'izay mapety anazy ny couple. Hoe alazana anazy miaraka amin'ny tena tsy haiko mety eny mety daholo izay atao ohatra hoe invitena amin'ny resto ohatra ohatr'izay dia ohatr'izay. Araka ny hevitra aloha dia mahafinaritra io izany atao amin'ilay foana le izy satria mba io mba fotoana hoe ionan'ny mifankatia dia izany atao amin'ilay foana le izy. Mpifankatia namen'ny tanàna Antananarivo androany, ao ireo izay niaraka nividy fanomezana, ao ihany koa ireo nisafidy nijanona tany an-tranony, eo ihany koa anefa ireo izay nisafidy ny nisitaka an'Antananarivo. Amin'ny ankapobeny efa tafiditra ao anatin'ny kolotsain'ny Malagasy ny fankalazana ny Saint-Valentin. Mbola manodidina izay fiainam-pitiavan'izay hatrany maherin'ny 10,100 rara-pitsarana tato anatin'ny 3 taona nanomboka ny taona 2014 hatramin'ny taona 2014 no fisaraha-panambadiana ny tsy fampidiram-bola ao an-tokantrano sy ny tsy fananana asa no isan'ny fototra niteraka fisarahana araka ny fanazavana avy eo anivon'ny fitsarana maro ny dingana raina amin'ny fisaraha-panambadiana ary misy ihany koa ny lehilahy vola aloha amin'izay ary ao ny fanaditena no tanterahin'ny Lili Rapiata. Tato anatin'ny 3 taona izao, ny fisaraha-panambadiana no isan'ny raha misongadina indrindra eny amin'ny fitsarana. Maherin'ny 10,100 izany ho an'ny fitsarana eto Antananarivo ary ny 5,700 ireo mangataka izany dia vehivavy avokoa. 3 alina ariary no vola ilaina amin'ny fangatahana fisaraha-panambadiana ary mbola maro ny dingana raha naorenan'ny fametrahana taratasy fangatahana. Tsy maintsy mametraka fitoriana aty amin'ny fitsarana rehefa hiarany tsy mety eo an-tokantrano mikasika ny atao hoe fisaraha-panambadiana. Zay vola aloha ikarakarana ny raharaha fiatran'ny lalàna ho 3 alina ariary ny fampidirana ny raharaha mahakasika ny divorce eto amin'ny fisarana mbara tonga voalohany. Taratasy dia tsy maintsy mpoatran'ny acte de mariage dia ampiarahana aminy ny proof rehetrarehetra ahafahana mahafantatra fa nisy ny disadisa tao anatin'ny tokantrano ka tsy maintsy andraisana fepetra. Herisetra, fampirafesana ary tsy fampidiram-bola ao tokantrano. Ireo amin'ny ankapobeny mitarika ny fisaraha-panambadiana isan'ny misongadina nandritra ny sin'ny krizy teto amin'ny firenena ny fisaraha-panambadiana vokatry ny tsy fananany iray mpianakaviana asa. Ny 5,700 ireo tonga mangataka fisaraha-panambadiana raha izany no vehivavy ary manodidina ny 20 hatramin'ny 30 taona ny ankamaroan'ireo tonga manao izany. Ny antony fangatahana divorce dia na olona miady ry zareo na tsy mampiditra vola trano ny ray na ny ray dia misy disadisa le izy. Izy koa ny atao hoe fitsangatsangana zay fetrany lalàna zay tsy azo atao ao anatin'ny tokantrano fanitsakitsahana. Le tsindriko manokana le tsy mampiditra vola trano tato anatin'ny fotoana maromaro asa tao anatin'ny efi-taona lasa zay ao anatin'izay ny roborobo betsaka ny fisaraha-panambadiana fa rehefa tsisy moa ny vola trano dia mikitrana foana ny mpivady. Na dia misy aza ny alanenina ataon'ny tribunal manoloana ny fisarahan'ny mpivady, ireto farany ihany no tompon'ny teny farany. Ho an'ny firenena hafa toy ny Frantsa, efa misy ny lalana metra ny atao hoe divorce par consentement mutuel, izay fanarahan'ny rotota ny fisarahana. Araka ny lalàna 7 sy 4 arivo, tsipika 8,20 ny taona 9 sy 4 arivo dia milaza ao amin'ny 5,9 sy 7,20 fa azo ny iray atao no mangataka ny fisaraha-panambadiana. Teto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny Kolo kosa Ranjato Arvely Fanily Tsihoarana sy Rasolonjatovonjaniana anaty ihany no mpandresy tamin'ny lalao valitiny izay nentin'ny Kolo TV ana marina ny fetin'ny mpifankatia androany. Fanasana tokana voasarika tamin'ireo 50 izay nandraisan'izy roa kely anjara. Teny amin'ny efidrika matrano Vatanjanaro nanamasinina ny fanambadiana. Niarany korana teny amin'ny espace salon mpivady vao sy ny fianakaviana efa tapabolana no nanomanana ny loka goavana izay niandry azy roa kely. Tsy niaraka tamin'ny ekipan'ny Kolo TV ary ao ny fanampanazavana sy ny anendiny mikasika izay. Ohatran'ny miara-miaina mantsy izay dia tsarotra be na namola izy andro zareo dia sarotsarotra koa mampanala anazy hoe alao ty ataonay fa tsy aza hiditra reto. Izay mampasarotra Tsy mailimay ve zareo tsy nantantany hoe question zany nareo. Misy fotoana izy nanontany ihany hoe
efa niantso anareo ve le Kolo TV sa ahoana dia izay moa izany nandata amin'izay fotoana izay fa nefa ny sarotra ihany le izy atao hoe efa tena fantany tiro loatra izay dia fa angamba vitana ihany nanapina anazy loatra amin'ny ratsy le limousine tamin'ny maraina iny zany izay vao hoe nanana soupçon izy. Faly zahay amin'ny fanomezana nataonareo surtout izy PDT nanotolotra areo dia misaotra anareo tamin'ny fanomezana rehetra namenareo anay. Mankasitraka be dia be. Tena faly izay. Fenofeno fody mbola tsy dia hita loatra izay tena tsy nampoizina mihitsy ka tsy nanapoinina mihitsy izay. Tsy nahikeritra an'ilay valitina intsony izany fa nareo moa tena hoe tonga dia ataovy izay ataonareo fa tsy aza mieritreritra karakara izay karakarainareo rehetra dia fozy izay hoe manala sala be zany. Nanao anandray ny fiaraha-miasa naraka tamin'ny kompisy fanontaniana tsy dia misy manao hoe izay aloha be fanontaniana be fa tena matanjaka ry zareo tena nitazony zareo hatramin'ny farany mihitsy ilay izy. Tamaraina izay mbola nantany tsy ny zavatra teneny mihitsy matanjaka ry zareo. Merci à zareo koa. Afa-po avenareo e. Afa-po tanteraka. Kolo TV, Kolo FM. Dia mbola mamerina ny fiarabana ho an'ny fanilo sionja araka izany eto amin'ny fampahalamba-vao ny fahita lavitra Kolo TV ho antsika mpijery kosa. Aoriany ny fampahalamba-vao rahampitso ariva no anarahinao ny fandarana valitina amin'ny antsipiriny tantara ny fisotron'ny atsapaka natao tamin'ireo mpifankatia indray anjara tao anatin'ny fananana ny fanomana sy ny fikarakarana ny mariazy ny 940 fanilo sy rasolonjatovohonja tao ambadiky ny fiaramiasa niaraka tamin'ireo kompisy. Fa izay koa ny vadintsika ny amin'ny maresaka avy any ivelany tanora dimy mana-talenta ary mampiasa izany ho fitaovana ho amin'ny filaminana izay no mamintina ny orchestre oriental tanora dimy avy any Gaza nampihetsi-pony mpitsara sy ireo mpijery folo tapitrisa tao amin'ny YouTube iray volana izay raha tao anatin'ny adiny fandonan'ny Israel sy Palestina nanaovan'izy ireo ny famerenana ny hira ndraisan'izy ireo anjara tamin'ny fananana tao Beirut ary indindiny teo amin'ny sarin'ny France 24. Nitarika orchestre oriental izay ahitana lahy efatra sy vavy iray eo anelanelany 13 sy 15 taona. Mahasarika ny maso avy hatrany ny zava-maneno eny an-tanana sy ny kefie manodidina ny tendany. Ny mpampianatra mozika azy ireo no nampandray anjara azy tao anatin'ny Arabs Got Talent mifandraika amin'ny toedrara any toerana ny loha hevitra novizina tao anatin'ny tononkira tao anatin'ny darika bomba no nanaovan'izy ireo ny famerenana. Maniry ny verenany tsikitsiky sy ny hafaliana ao an-tokantrano izahay io no afatra nampitainy nitarika. Nahababy ny mpitsara avy hatrany izany ka nahazony ny Golden Buzz. Nitomana avy hatrany izandry indrindra tamin'ireo mpikambana raha vao tafiakatra tamin'ny dingana manaraka. Ho tanterahana amin'ny faran'ny volana izao ny dingana manasadalana. Nandritra ny 50 andro naharetany ady. Niezaka ny tendry derboka zava-maneno nentim-paharazana tao ambany latabatra ity mpikambana iray ity. Saingy mbola mafy hatrany ny fitobiky ny darika bomba tamin'izany. Rehefa niaty ny ady any toerana, mirona any amin'ny fianarana mozika izy ireo. Tao anatin'ny telo taona ny renany, tafiditra tao anatin'ny andavanandro ny tarika orchestre oriental ny ady ny fanoheran'ny Israel sy Palestina. Vao mipoaka ny bomba, mandray avy hatrany ny zava-maneno Mahmoud Khalil, zazalahy 13 taona. Ny mozika hatreto no nampitony azy sy ny namany manoloana ny ady. Raha tsy hivina, Palestiniana 404 no namony ainy, ankizy ny 500 amin'ireo. Sekoly 400 kosa no ravy tamin'ny taondasy raha nitatry ny firenena mikambana. Tamin'ny herintaona no nahery vaika indrindra ny ady tao amin'ny Israel sy Palestina. Iverina eto an-toerana koa sika tsy mbola misy ny teti-bola mazava ho an'ny fanatodisany ny fifidianana amin'ity taona ity ankoatra ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna eo amin'ny lafiny tontolo iainana 903 hektara isan-taona ny ala simy eto Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny ofisy nasionaly momba ny tontolo iainana ny ONE tamin'ny faran'ny taona 2024 farany teo amin'ny lafiny fampianarana kosa raha ray alina nambaran'ny filoha Irazonary Mampiana fa mpampianatra Frama ho raisina amin'ity taona ity valarivo kosa ny nambaran'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo ary farany ho fanatsarana ny rindran-damina mikasika ireo fandarana arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny Kolo manomboka ny 13 ny volana febroary izao arahinao manomboka amin'ny 7 sy 10 minitra ny fampahalamba-baovao amin'ny teny frantsay dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalamba-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tian'io ity saorina manokana ireo naraka izany tamin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA tany amin'ny faritany Toamasina sy ny fahitalavitra DSTV tany amin'ny faritany Antsirana ny veloma tompoko.
Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Soka Vitre, Baolay. GSI Université privée. Nanolotra anao teo ny VAOVAO.